Nahatratra 320 miliyara ariary ny chiffre d'affaires vitan'ny banque BFVSG Société Générale nandritra ny taona 2014. Isan'ny vohitra izany nandritra ny lalonana fifampiarabana tratry ny taona niarahana tamin'ny mpiasan'ity banky ity, izay notontosaina ny faran'ny herinandro teo teny Malaza Tanjombato. Maro ireo hetsika nanamarika ity lanonana ity, varantsika avy hatrany ny sary. Nahatratra 370 miliyara ariary ny chiffre d'affaires vitan'ny banque BV Société Générale nandritra ny taona 2014. Isan'ny voatra izany jery-todika izany nandritra lanonana fampiarabana tratry ny taona izay niarahana tamin'ny mpiasan'ity banky ity, notontosaina ny farany herinandro teo teny Malaza Tanjombato. Ny atsara tokoa ny ezaka vitan'ny banky raha refesina tamin'ny taondasa na dia niatrika fahasahiranana aza teo amin'ny sehatra ara-toe-karena. Isan'ny nandray anjara betsaka tamin'ny fampandrosoana ny banky ny ezaka avy amin'ireo mpiasa izay nanararoatra ity lanonana ity mba hangatahana ny zoany. Ko ankehitriny kosa dia mino izahay fa tsy anadino ireo mpiasa mahafatrapo ny orinasa ireo izany ka anampiniavana hijery sy anamboatra hifotony karamampiasa na refonte salariale. Nilaza Andriamatoa Bruno Massé, PDG ny BFSG, fa iroso amin'ny fampiakarana karama raha namalany fangatahan'ny mpiasa. Etsy andanin'izany dia nilaza fa iroso amin'ny fanavozana ny banky ihany koa ity sy tompona andraikitra voalohany ity, ary isan'izany ny fanitarana ireo foto-drafitrasa. Vola mitetina 3 miliyara ariary natokana ho amin'izany. Ampiroborobo ny sehatry ny fampindramam-bola ihany koa ny BV na ho an'olon-tsotra na ho an'ny mpandraraha zany. Ka vola mitetina 200 miliyara ariary no ahopana amin'izany, azo ampitomboana avy 9 raha ilaina. Nanitry ity lanonana fampiarabana tratra ny taona ny BVSG ity ny nalodorana ny medaly an'ireo mpiasa mendrika. Teo ihany koa ny fanodorana maro voninahitra. Tsy adino ireo mpiasa misotro ronono izay nitolorana maro pakasitrahana.